teny zao tena mpiantso ny mpanao gazety ny antoko Afrika. Ny antony dia hoe misy raharaham-pirenena tsy mandeha amin'izay laony amin'izao tsika miteny zao. Tsy mandeha amin'izay laony satria raha ny tena tokony ho izy dia misy ilay tamberina ndraikitra izay makany amin'ny vahoaka ataon'ny mpitondra fanjakana. Amin'izao tsika miteny zao nefany tsy misy mihitsy zany izay zavatra izay. Ny resaka hoe fiainam-bahoaka tsy ahitan'ny fanjakana na mpitondra fanjakana maromarona kokoa vahaolana. Ohatra amin'izany ny délestage tsy mety mivahatra amin'izao. Ny vidim-piainana miakatra tsy mety mivahatra amin'izao. Na miakatra aza ny lasantsy mbola tsy miteny ihany ilay fanjakana. Dia ozy izy izay hoe fa tsy misy zany ilay fitsonjovana n'ilay fiainam-bahoaka intsony ataon'ny mpitondra fanjakana. Raha milaza koa isika mahakasika ny fibodona-tany izay ataon'ny vahiny izay nampimenimenina anay hatramin'izay foana, mbola vao maika ny fanjakana mamivahana indray manamora n'izay fanomezana tany izay sy ny fibodona-tany ataon'ny vahiny. Ohatra zao vao iantsika omaly ny resaka mahakasika ny sinoa. Eo ihany koa ny fibodona-tany izay ataon'ny vahiny any amin'ny faritany any izay tena mampiteny ny anarany mihitsy ny orinasa maromaro. Eto Antananarivo tena feno ny tany izay lasa ny vahiny, tsy miteny ny fanjakana, manamora n'izany indray aza nataony. Ary izay miteny rehetra dia izy indray no mifehy an'ilay olona miteny. Ohatra, io resaka ataontsika hoe lalàna mifeny serasera io, tsy natao hifehezana ny mpanao gazety fotsiny ihany io, fa natao hifehezana n'ireo olona maneho hevitra rehetrarehetra. Anisan'izany ny antoko politika, anisan'izany ny olona milalao ny resaka réseaux sociaux izay any andraisan'ny fanjakana azy hoe poretina mba tsy hafahana miteny. Nefa ny tsy fantany dia hoe androany izy mpitondra, fa rapitso izy efa tsy eo intsony hiara ny lalàna io koa. Tsy misy mihitsy zany ilay fitsonjovana n'izay hoe fiainam-bahoaka izay. Miresaka fahaleovan-tena tsika amin'izao tsika miteny zao, izahay dia miteny mihitsy hoe mahaleo tena amin'ny ampahany ny firenentsika. Amin'ny ampahany satria nahoana ny nosy malagasy ao anatin'ny tanitsika mbola bodon'ny frantsay. Io vao ndresahako teo ny tany izay lasa ny vahiny. Ny vahoaka izay tsy manana fahafahana, raha misy fandrarahana ataon'ny vahoaka sahirana, fa ny vahiny manjaka eto amintsika. Ny souveraineté nationale na ilay hoe fiandrianam-pirenena izay io mibazana zany fahaleovan-tena zany, tsy misy io fiandrianam-pirenena io, fa rehefa hanao zavatra dia tsy maintsy maka-valy amin'ny frantsay na ny communauté internationale. Vokatr'izay zany dia nanapa-kevitra ny antoko Afrika hoe hidina an-dalambe indray izahay hanao karazana diabe am-pilaminana na ilay hoe marche pacifique. Teneninay tsara eto hoe marche pacifique satria tsy ba-andalana izay, tsy anakorontana izahay, fa kosa hitondra banderole, hitondra pancarte dia hanaraka ny trottoir. Io marche pacifique io zany no any an-tananay an'ireo olona te hanao aneho hevitra rehetra, na fikambanana izy, na antoko izy, na olon-tsotra izy, dia ka hiaraka aminay dia entanina mihitsy zany andao ary aneo hevitra an'io. Ny antony dia tsotra, na dia ilay kianjan'ny demokrasia azy tsy misy eto amintsika. Raha androany zany miteny ny fitondram-panjakana hoe hosokafa io kianjan'ny demokrasia io, dia ho ajanonay ilay diabe am-pilaminana. Fa noho ny tsy fisiany izay dia ozy izy izay hoe lalan-tokana no atao, dia ny fanehoan-kevitra an-dalambe ihany. Izay zany dia mitako mihitsy eto hoe na ho ela na ho aingana na iza mpitondra amin'izao fotoana na ny manaraka ka tsy mirony makany amin'izany hoe vahoaka zany, fitsonjovana ny vahoaka, dia tsy hijanona ela amin'izany fitondrana zany. Izy io tsy hoe misy tetikady be dia manahoana, fa ozy izy izay hoe ny mpitondra fanjakana dia solon-tena ihany nomena fahefana. Izany hoe ny fahefana dia an'ny vahoaka. Amin'ity indray mitolaka ity izay tsy hangataka lalana, satria isaky ny mangataka lalana izay tsy mahazo. Eken'ny commune foana fa lavin'ny préfet. Dia ozy izy izay hoe tsy an'ny préfet akory ilay firenena, tsy an'ny préfet ilay tanindrazana, fa an'ny vahoaka malagasy. Ka raha vahoaka aneo hevitra ny tsy ekenao, dia ozy izy izay hoe mialahy eo amin'ny siège io. Ary izay dia miteny mihitsy fa raha ohatra tsy mamela ny fitondram-panjakana, mety vao may azy zany ampitrotra ny vahoaka. Tsisy olona izay ataoko hoe tsy mimenimenina amin'ny ataon'ny fitondram-panjakana. Ka raha ohatra ao anatina fanehoan-kevitra am-pilaminana no mbola hosakanana, dia ozy izy izay hoe
tsy mitondra anarana hoe mpitandro filaminana tsony zany ny force am'izay fa tena hery famiretana tanteraka mihitsy zay aloha mihiny fa tsy hosakanana satria fanehoan-kevitra be no miteny hoe tsy nahatarika olona zay ny tsy mitarika olona izay midina an-dalambe maneho ny hevitray zay zany mahasamy hafa an'le izy ny mpitondra fanjakana mazana no mihevitra rehefa midina an-dalambe dia hiantso vahoaka anonga-panjakana zay ozy izay hoe tsy izany mihitsy izahay miantso ny olona zay mitovy hevitra aminay aneo hevitra izay le fanehoan-kevitra zay zany le takinay raha ohatra moa le vahoaka malagasy mbola tsy aneo hevitra fa mazaka an'izao fiainan'izao tsy olana fa ho an'izay te aneo hevitra dia raisinay an-tanandroe andao ifamena mba hahafahana maneho hevitra malalaka ary zay mahatonga miteny teo hoe raha hosakana dia vao may mety ho faty antoka raha izay ny ilazana azy ho an'ny mpitandro filaminana satria ny olona rehetrarehetra amin'izao nareo amin'ny mampanao gazety anareo mahita n'izany mahita zavatra imenomenonana foana ny olona fa tsy kolotsaintsika moa le fanehoan-kevitra an-dalambe io ny antony tsy mahakolotsaintsika anazy samborina ny olona manao an'io terena ny olona manao an'io rahonana ny olona manao an'io ary misy aza mivonona mihitsy satria efa nisy teto amintsika olona nitarika atolona ny vonona mihitsy izay le mahatonga any miteny hovana kosa ny fomba fitantanana nyty firenena ny antony mahatonga anay tsy manome an'le daty androany zany dia ny hoe indraindray le fitondram-panjakana le mpitondra manakarama gros bras dia mba tsy siny zay zany dia ho avoaka anay tsy hoela hoe rovina fa mety efa eny am-panaovana mihitsy ary zay no miantso anareo hoe zao le anaovanay azy satria le izy hoe tsy fanentanana olona ikony tsy izay le tanjona fa fanehoan-kevitra an-dalambe ny arika no atao hoe initiateur angamba izay no ilazana azy fa tsy ny arika rery misy fikambanana hafa ao fikambanana tsotra misy ihany koa atoko politika efa nanaiky aradia ao anatiny ary misy ihany koa indrindraindrindra olo-tsotra tsy ao anaty fikambanana izy tsy ao anatina antoko izy fa amin'ny olo-tsotra anazy zao zay tery Jean Ralaimon zay ny tsy nanakorontana hitanareo tsara ny zavatra nataonay dia ny fanehoan-kevitra no nataonay ka raha ohatra zay fanehoan-kevitra zay no ilazana fa fanakorontanana zay zao androany zany nanakorotana satria naneho hevitra fa ozy izy zay hoe misy kolotsaina koa tokony ho apetraka na dia eo aza ny fanehoan-kevitra amin'ny mass media na dia eo aza ny fanehoan-kevitra amina resaka voix référendaire na dia eo aza ny fanehoan-kevitra amina zavatra maro mbola anisan'ny fanehoan-kevitra ihany koa tokony ny fidinana an-dalambe izay ejahanay mihitsy hoe mba tokony atao kolotsaintsika eto satria le feoan'ny vahoaka tsisy mihainy foana mazana ny 26 juin dia tsy fety fankalazana ny fahaleovan-tena nazahoana fahaleovan-tena fa fety ny folo alina eo 14 octobre 1958 ny nanaovana ny déclaration de l'indépendance aminay tsy le fotoana koa nefa ny zava-dehibe hoe ankalazana na tsy ankalazana fa le iainantsika malagasy mihitsy ny tadiavina manana fahaleovan-tena ve tsika sa tsy manana aminay tsy manana fa ampahany no ananantsika ny nosy malagasy zay anisan'ny taky zay ary mbola mitaky an'izany andreo ny Îles Éparses mitaky zay satria ny antony mbola bodon'ny frantsay nefa territoire atsika ny vahoaka malagasy tsy manana fahafahana manao zay zavatra naipony ary indrindraindrindra ilay ataontsika hoe souveraineté nationale tsy misy raha ohatra ka hanatanteraka zavatra tsika fanapa-kevitra lehibe tsy ny vahoaka anie no antaniny atao amintsika fa ny communauté internationale zany hoe le souveraineté mihitsy zany tsy ananatsika izay no mahatonga anay miteny hoe apahana zay le fahaleovan-tena zay ka tsy le fankalazana azy ny zava-dehibe miendrika ankalazana aloha na dia apahany azy fa ozy izy zay hoe ny tena zava-dehibe dia hoe iainantsika tokoa hoe zay fahaleovan-tena zay zao hitanareo fa ny code de communication azy mbola ezahana ny atonga ny mpanao gazety ary tsy ny mpanao gazety ihany fa ny communicateur rehetrarehetra mba ho voafety tsy afaka hiteny ny tena zava-misy marina fa rahonana gadra rahonana lamandy avobe dia amin'izay anao tsy miteny dia ozy izy zay hoe zany le tsy mety zany le tsy azo ekena eto amin'ity firenena